Manona ny fiadanan'ny tompo atsika tsara ray avy izay manaraka an'izao fandarana izao ary manasa anao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny pasteur Andriamparatina Faneratrano no miaraka amintsika. Dio an'ny Kanàna no lohahevitra izay mpanjinina efa herinandro vitsivitsy lasa izay. Ano ianio dinidinika io isika rehefa avy nijery tamin'ny fihaonana farany mikasika ny hoe fitahiana tokoa. Ny olon'Andriamanitra izay nantsoiny dia nasainy niala tamin'ny fahotana ary tiany ho fitahiana tokoa ho an'ny manodidina amin'ny fiarahamonina mandritra ilay dia lavitra izay atao ho an'ny Kanàna. Izay raha ataony indray mitompo maso fotsiny ny fihaonantsika teo aloha dia mitondray ny diantsika pasteur sady miarabanao no manasanao ampitiavana indray inona indray ary no arosontsika ho an'ny mpiara-mianatra androany. Miarabanao namana dinao ary manona fiadanan'ny tompo mandrakariva amintsika rehetra ihany koa araka izay famitinana izay efa nataonao teo dia hoe mandritra ilay dia izay ataontsika any amin'ilay Kanàna lanitra tahaka nataony Abrahama dia mba ho fitahiana tokoa ianao. Ary avy aminao no hitahiana ny firenena rehetra. Miala tao any amin'ny Babilôna, oran-kaldiana sy sisa dia nandeha ho any amin'ny Kanàna ary ho fitahiana ho an'ny hafa. Izay nisy ravitiny. Dia ny fitahiana lehibe indrindra satria ny resatsika zany tamin'ny Fizarana fahatelo io zany hoe manao soa. Aoka zava-masony olona ny fahazavanareo mba ahitany asa soa ataonareo. Ianareo no fanasiny tany sira hanasoa ny tany. Nareo fahazavana zao tontolo zao. Ianareo fahazavana zao tontolo zao. Mihavana amin'ny olona rehetra. Aoka ny sira ao aminareo ka hiavana amin'ny olona rehetra ianareo. Sy sisa. Ny tena fitahiana izay ilain'ny olona namana dinao ankehitriny dia ny famonjena. Famonjena izay omen'i Jesosy. Dia isika zany no mitondra izay famonjena izay, mizara izay famonjena izay amin'ny hafa. Izay ny tena ilain'ny olona amin'izao. Famonjena. Mahazo antoka ny amin'ny famonjena, mandray ny famonjena, mahazo ny famonjena ary miaina ny amin'izany famonjena izany. Dia io izay ilay voalazan'ny Luka 5:10 manao hoe fefa-tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Hitady sy hamonjy ny very. Ianary, miroso amin'ny faefatra isika zany zao, inona indray zavatra nataony Abrahama, dingana nataony Abrahama ho any amin'ny tany Kanàna. Andao makitsika Genesis 12:15. Genesis 12:15. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zana-dralany mba mifananan'izy rehetra izay fa nohariany sy ny olona izay fa azo ny tao arana dia niainga izy ireo akany amin'ny tany Kanàna ka tonga tany amin'ny tany Kanàna izy. Mahafinaritra. Rehefa natsoin'Andriamanitra Abrahama tompoko ho any amin'ny tany Kanàna, ny zavatra voalaza eto nandeha irery ve izy? Mitondra ny Sara vadiny, mitondra olona izy. mitondra ny Lota. Hitirantsika io namana dinao fa ny zavatra voalohany nitondra olona izy niaraka taminy. Afatra tonga dia ampitaina amintsika ary ny Kanàna ny lanitra tompoko tsy azo andehanana rery ihany. Ary izay mihitsy tsy azo andehananao rery ihany. Samy mamonjy ny tenany ka dia alao aloha za hamonjy ny tena koa. Fa ny hafa aloha alao any samy sahira. Tsy azo andehanana rery any amin'ny Kanàna ny lanitra. Fa mila mitondra ino? Olona ianao makany. Zay zany le dingana, mila mitondra olona. Dia eo amin'ilay hoe mitondra olona dia mahafinaritra be ny zavatra nataony Abrahama. Fa iza ny olona voalohany entiny? Volazana eo. Iza? Vadiny. Mahafinaritra. Vadiny ny olona voalohany izay nentiny hiaraka aminy ho any amin'ny Kanàna, ho any amin'ny tany Kanàna. Ny ankonana. Zay zany no ilazantsika azy, ny ankonana. Mbola tsy nananjanaka izy tao. Mbola tsy nananjanaka izy. Fa io no ankonana. Ny vadiny dia io no nentiny. Dia iza indray ny olona faharoa nentiny niaraka taminy? Zana-dralany. Lota. Efa nivelatra kely zany zay le izy. Ny ankonana voalohany indrindra, avy eo Lota zana-dralany. Dia io ilay antsointsika hoe fianakaviana.
satria fianakavian'ny Abrahama lota famille. Le voalohany foyer ankonana, de le faharoa famille. Lota zanatra lahy. Avy eo iza indray le fahatelo zay nentin'ny Abrahama misy sokajy fahatelo zay nentin'ny Abrahama hiaraka aminy ho any amin'ny tany Kanàna. Am'le de fadimy de ahoana izy? Ny fananan'izy rehetra zay efa nohariny sy ny olona zay efa azony tao arana. Zay. Ny olona zay efa azony tao arana. Aika zany. Zay le teneniko anao namana dinao hoe tsy Abrahama rerany no nanompo an'Andriamanitra tao amin'ny oran'ny Kaldianina fantarana kisema rehetra ne niaraka tao daholo fa nisy olona hafa zany zay nentin'ny Abrahama hiaraka aminy ho any amin'ny tany Kanàna. Ary azo antoka eto moa de lazainy reo olona zay efa azony zany hoe tanteraka azony tamin'le dingana fahatelo de le hoe ho fitahiana tokoa ianao. Azosika zany zao izy voataonany zay olona zay voataonany tao arana satria ho fitahiana ho an'ny hafa izy dia nahazo fitahiana taminy reo olona reo dia voataonany hanaraka azy ho any amin'ny tany Kanàna. Hiaraka aminy moa zany voataonany hiaraka aminy ho any amin'ny tany Kanàna. Saika zany le izy rahavana malala raha fitiana zany zay aloha hatreo zay fanazoan'izay de zao mila mitondra olona ianao makany amin'ny Kanàna lanitra. Mila mitondra olona. De ny olona voalohany zay tokony hoentinao dia ny ankonana tahaka ny Abrahama. Avy eo ny faharoa sokajin'olona faharoa zay tokony hoentinao ny fianakaviana. Ary ny sokajin'olona fahatelo zay tokony hoentinao dia reo olona zay azonao na olona zay nahazo fitahiana avy aminao. Satsay olona zay nahazo fitahiana avy aminao. De ireo no hoentinao miaraka aminao makany amin'ny Kanàna lanitra. Fandaotsika hiditra kely namana dinao hiditra kely amin'io fihetsika dingana nataony Abrahama io. Hoe mba niainan'i Jesosy koa ve zany tamin'izy tonga tety ambony tany. Satria tonga teto an-tany Jesosy hamonjy ny olona, hanafaka ny olona amin'ny fahotana, hanala ny olona ao amin'ny fahotana, dia hitondra ny olona ho any amin'ny Kanàna lanitra. Zay ny tena mission nataon'i Jesosy tety ambony tany. Hanafaka ny olona tao amin'ny fahotana dia mba tonga ny olona ho tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ndao maka toko sy andinina atsika Matthieu toko 4 ny andininy 7 sy ny 20. Matthieu toko 4 ny andininy 7 sy ny andininy 20. De hoy Jesosy taminy andeha anaraka fa ataoko mpanarato-olona ianareo. De nandao niarato niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Hito zany zao inona nataon'i Jesosy? Niantsolona hanaraka azy. Tsy hoe tonga teto Jesosy de izy rezy za moa zany zao no hamonjy anareo tompoko ka de ao fa vitako io asa io vitako ty mission ty fa za rery manao anazy fa tsia mazava voalaza ten'Andriamanitra niantso olona Jesosy hanaraka azy. Satsay fa avy eo voalaza le ten'Andriamanitra rehefa natsony hanaraka azy reo olona reo de inona ny zavatra nytenen'i Jesosy tamin'le olona? Ataoko ina ozy izy? Mpanarato-olona ianareo. Ataoko mpanarato-olona ianareo. Ataoko mpitondra fanahy. Ataoko ho mpitondra olona na ho mpitaona olona ho any an-danitra ianareo. Zay ny elizy aika zany tena fomba fiasan'i Jesosy mihitsy le nataony Abrahama. Fomba fiasan'i Jesosy. Fandao pitsika toko sy andininy ray. Jaona toko 7 andininy 4. Manamafy an'le hoe tsy maintsy mitondra olona tsika ho any amin'ilay Kanàna lanitra. Tsy maintsy mitondra olona. Jaona toko 7 andininy 4. Jaona 7 ny andininy 4. Ray io tiako mba ho any amiko amin'izay toerako reo zay nomenao mba hahita ny voninahitro nomenao izy
fefa ty ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanondrenan'izao tontolo zao. Vavaka nataon'i Jesosy de ozy izy hoy ny vavaka nataon'i Jesosy raha eo tiako mba ho any amiko any am'izay toerako iza ozy izy Reo zay nomenao ahy. zay reto olona reto zay nomenao ahy reto olona reto zay nanaraka ahy zay ny io reto olona reto zay nanaraka reto tiako mba ho aty amiko miaraka am' Jesosy any am'le toerana zay honenany any am'le Kanàna lanitra tiany mba hiaraka amin'ny any reto olona reto zay le mahatonga anay teny namana tena hoe tsy azo andehanana irery any am'le Kanàna lanitra fa tsy maintsy misy olona miaraka aminao makany Reo olona reo zay nantsoina hiala tamin'ny fahotana de asaina ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra ihany koa reo no entina any am'ilay Kanàna. de ireo olona reo koa no nataon'i Jesosy ho ataoko mpanaratolona ianareo ho ataoko mpitaona olona ianareo misy sarisarina tache-d'huile zany ao anatin'ilay izy mandray an'le fitahiana le olona de mahataona ny hafa de le hafa vao niraisina indray de anao toy izany koa mba iampita trany lay afatra ampitaonan'i Jesosy. zay indrindra fa ndaotsika ivelona any am'le Genesis 2:15 ndaotsika ivelona kely any ny tapany voalohany am'le fanazavana zany zao de hoe mila mitondra olona i Abrahama mitondra olona rehefa nandeha ho any amin'ny Kanàna izy de isika any koa ho any am'le Kanàna lanitra mila mitondra olona miaraka amintsika zay ny tapany voalohany fa ndao diratsika lay tapany faharoa am'le fanazavana velona amin'ny Genesis 2:15 Genesis 2:15 ary Abrahama nitondra ny Sara ivadiny sy Lota zanadralahany mba amin'ny fananan'izy rehetra zay efa nohariny sy ny olona zay efa azony tao arana de niaina izy ireo akany amin'ny tany Kanàna ka tonga tany amin'ny tany Kanàna izy. de le fizarana faharoa am'le fanazavana de le tapany ao ampovoany ao izy ny ampovoany indrindra ao amin'io tokosy ao amin'io andiny io izy ny ampovoany ao de miresaka olona izy fa avao eo anelanelan'le olona misy zavatra resahany miresaka izy aloha hoe ary Abrahama nitondra ny Sara vadiny sy Lota avy eo miresaka zavatra izy de avy eo dingany indray hoe aorianan'izay de miresaka olona indray izy sy reo olona zay azo de leo ampovoany ao fananan'izy rehetra azadino indraindray tsy hitatsika eo mba amin'ny fananany rehetra zay efa azony sy zay efa nohariny dia netiny any ihany koa ho any amin'ny tany Kanàna netiny miala tao a Mesopotamia ka netiny ho any amin'ny tany Kanàna mba ny fananany rehetra ny afatra naminadinao ny fananana rehetra ihany koa hoentina makany amin'ny tany Kanàna ny fananana rehetra de eo zany zao tsika hoe hoetiko any ty tomobilako ty telefona ty telefona ty hoetiko any amin'ny Kanàna lanitra ty telefonako ty na hoe nena inona no hoetiko any de samy eritreritra tsisy tonga any re tompoko tsisy tomobila tonga any tsisy telefona tonga any fa ndao jereo atsika hoe inona ny tiany ten'Andriamanitra ho lazaina satria zavatra tokony ataotsika any koa ankehitriny mandritra ny dizy ataotsika ho any amin'ny Kanàna lanitra io nataony Abrahama io dia nitondra ny fananany rehetra zay nohariny izy ho any amin'ny tany Kanàna inona raha tiany ho lazainany am'izany ndao mahafinaritra izy ty vientsika ary ndao tsika handray am'izay ny zavatra niseho tamin'ny zanak'Israely rehefa niala tao Egipta ho any amin'ny tany Kanàna ny zanak'Israely inona ny zavatra niseho tamin'izy ireo Exodus 10 no milaza azy Exodus 10 de ny andininy 9 de avy eo ny andininy 7 ary ny andininy 11 Exodus 10 ny andininy 9 dia nisy nampiverina ny Mosesy sy Arona ankao amin'ny Farao indray aroa izy taminy mandehana manompo an' Jehovah-Andriamanitra reo nefa iza moa no andeha izavy moa no andeha zay le fantany Farao mandehana nareo miala eto Egipta makany amin'ny tany Kanàna manompo an' Jehovah izavy nefa ny andeha izy zay le fantany ina
zavatra tena mifandray amin'ny zavatra nataony Abrahama izy ity. Rehefa natsoin'Andriamanitra Abrahama andeha hialo amin'le toerana misy azy ho any amin'ny tany Kanàna, izy avoka ny netiny, vadiny fianakaviany, fananany rehetra ary ny olona rehetra zay azony. Zay neny Abrahama. Fa nao jerevantsika ny zanak'Israely, izy avy ary no andeha ozy izy Farao, izy avy. Andininy fasivy amin'ny Exodosy toko 10. Ary hoy Mosesy, ny tanora sy ny antitra aminay no entinay andeha, ary ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy sy ny ondry amanosinay ary ny ombonay entinay andeha, fa isy andro firavoravonay ho an Jehovah. Mahafinaritra. Izy avy tompoko no andeha ho any amin'ny tany Kanàna. Izy avy no andeha hialo Egipta ho any amin'ny tany Kanàna. Dia hozy izy Mosesy, ny tanora, ny antitra no andeha, ny zanakay lahy, ny zanakay vavy, ny faranatro amin'ny olona ihany ve? Ny ondry amanosy. Ny omby nataony Abrahama, tahaka nataony Abrahama, mba mifananany rehetra zay nohariny de netiny. Dia tahaka izay koa nataony zanak'Israely. Ny ombinay, ny ondry amanosinay sy ny zavatra rehetra zay nanananay dia entinay andeha, fa isy andro firavoravona ho an'i Jehovah Andriamanitray any an'efitra. Riavana malalo, izany dingana andrasana aminao ankehitriny. Raha eo am-pandehanana ho any amin'ny Kanàna lanitra tsika ankehitriny, fantaniana apetraka, izy avy no andeha. Ny olona, izy avy no andeha. Dia efa fantatrao ny zavatra nataony Abrahama sy nataony zanak'Israely. Fa miaraka amin'izay, inona koa no entiny? Dia mazava ny nataony Abrahama, dia mazava koa ny teny Mosesy tamin'ny Farao. Ny ombonay, ny fanananay, hoentinay andeha avokoa. Inona ny fampiarana azay ary tompoko amin'izao andro iainantsika izao? Inona no fampiarana azay? Ampitsika le toko sy andininy. Exodosy toko 10 ihany tsika, tsy mialo amin'ny toko 10, fa ny andininy 420 sy 420. Exodosy toko 10 ny andininy 420. Ary Farao dia napaka ny Mosesy ka nanao hoe, mandehany ianareo manompo an'i Jehovah, fa ny ondry amanosinareo sy ny ombinareo ihany no ka ho avelanareo. Hatreo aloha. Isan'izao mandehany ianareo izy manompo an'i Jehovah. Le olona zany le niteneny hoe ny antitra, ny tanora sy ny zanakay lahy sy sisa. Mandehana izy. Fa ny ondry amanosinareo sy ny ombinareo avelao. Inona moa zany? Ny tiany lazaina amin'izay? Ny fananana. Ny fanananareo ajanony eto Egipta, aza hoentina miaraka aminareo any amin'ny tany Kanàna. Ahoana mbava niteneny Mosesy? Exodosy toko 10 ka ny andininy 420. Ary ny omby amanondronay dia hoentinay hiaraka aminay koa, fa tsisy avelana dia nikitrony aza, satria ireny no angalanay hanompoana an'i Jehovah Andriamanitray. Ary tsy mbola fantatray izay hoentinay manompo an'i Jehovah mandrapahatonganay ihany. Toa dia mazava tsara ny mivantana ny tenin'ny Mosesy. Valy teny Mosesy tamin'ny Farao. Ny omby amanondronay dia hoentinay hiaraka aminay, ka tsisy avela. Le mahafinaritra, tsisy avela na dia nikitrony aza. Tsisy avela na dia nikitrony aza izy Mosesy. Tsy azo atao ny mamela ny fananana eto Egipta, fa tsy maintsy hoentinay miaraka aminay makany amin'ny tany Kanàna, ny fanananay rehetra. Ny fanananay rehetra. Ndao amin'izay tsika anao fampiarana ary. Araka ny teniko teo hoe, dia hitondra tômôbila ve ianao zany ho any Kanàna lanitra? Za manana tômôbila tsara taray be, fa ty tsy foko mihitsy ty tsy foko mihitsy ty, fa hoentiko miaraka amiko makany amin'ny Kanàna lanitra ty. Tsy tonga any. Na tsy haiko hoe, na trano ve fanananao tsy ho tonga any. Tsy atondra na inona miala eto tsika ho any amin'le Kanàna lanitra. Kanefa tsy maintsy mitondra fananantsika makany amin'le Kanàna lanitra. Zay tsy maintsy mitondra fananana. Hoentina koa ny fananana. Dia ny fananana voalohany, ny tenanao, tenatsika. Zay ny fananana voalohana hoentintsika, ny tenatsika. Dia miaraka amin'izay ny ankonana. Sady zay?
ny ankonana sy ny fianakaviana ary reo olona zay no voataonantsika noho ny fitahiana avy amintsika sady zay fa miaraka am'izay de makitoko sy andinina am'izay tsika ny fomba hitondrana le fananana ahoana raha ny fomba hitondrana le fananana satria ianao zany zao manana fananana eto am'ty tany ity manana ondry amanosy manana trano manana sisa ahoana fitondra ny fanananao any am'le kanàna lanitra zany ny resaka eto Deutéronomie toko 7 ny andiny 7 sy 7. Deutéronomie toko 7 ka ny andiny 7 sy ny andiny 7. Ary andrao ianao anao anakapo hoe nitanjako sy nerin'ny tanako ny nahavoriako zao arena izao fa tsarovy Jehovah-Andriamanitra ao fa izy no manome anao hery avory arena mba ahorony ny fanekeny izay nianany tamin'ny razanao tahaka ny am'izao anio izao. Tandrema ianao izy Andriamanitra miteny manao anakapo hoe nitanjako sy ny heriko no nahavoriako nazahoako arena fananana zay le toetsaina ialana. Manana fanananao ankehitriny manana trano manana tômôbila sisa de aza dino ten'Andriamanitra io tandrema ianao miteny izy tandrema ianao misaina tandrema ianao manao anakapo hoe nitanjaka ao sy ny herin'ny tananao no nazahoanao an'ireo ahoana izy mivolazany tsarovy Jehovah-Andriamanitra ao tsarovy Jehovah-Andriamanitra ao fa izy nanome anao hery azahoana fananana. Zay nitoetsaina voalohany tokony anana zay aika zany mila mahatsiaro an Jehovah fa izy nanome anao hery nahafahanao nanangona fananana nazahoanao areo fananana ireo de mila mahatsiaro an Jehovah ianao am'izay fotoan'izay amin'ny fomba ahoana no atsiarovanao an Jehovah ndaotsika ary amakytsika ao amin'ny Matthieu toko 9 ny andiny 20. Matthieu toko 9 ny andiny 20. Zao ny vaky ny teny fa miary arena ho anareo any an-danitra zay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. Ahoana zay izy ny ten'Andriamanitra miary arena ho anareo aiza any an-danitra any am'le kanàna lanitra zay le hoe hoetoany ny fanananao mila mitondra fananana ianao ho any am'le kanàna lanitra de le hoe mitondra fananana tsy ny tômôbilanao no entina ho any fa izy ny ten'Andriamanitra miary arena ho anao any am'le kanàna lanitra mila manana trésor tahiry any ianao zany. Ahoana ny fomba fananana tahiry any de ozy izy ao makitosy andinitsika Matthieu toko 7 ny andiny 120 teny Jesosy io tam'le lehilahy anankiray mpanan-karena zay manana faniriana ny andova ny fanjakan'Andriamanitra manana faniriana no tonga ny am'zany fanjakan'Andriamanitra zany ho tafiditra am'zany izy ty lehilahy mpanan-karena ty manan-karena izy zany manana fananana be eto tany de ahoana mba teny Jesosy taminy raha nametraka fantanina izy aloha somary fitentsika kely hoe mpampianatra ô inona ny tsara ataoko azahoako mandova ny fiainana mandrakizay zay nyfantanin'ilay lehilahy tamin'i Jesosy inona ny tokony ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay andiny 9 milaza an'izay de ozy Jesosy ahoana ozy izy nanontanianao ny am'izay tsara raha te azo ny fiainana ianao raha te hiditrana ny fiainana ianao raha te hiditrana am'le kanàna lanitra ianao tandre mididy zay ny teny Jesosy voalohany mahitsy mihitsy le valiteny tonga de mazava ny valiteny raha te hiditrana ny fiainana ianao raha te hiditrana am'le kanàna lanitra ianao tandre mididy de inona ne le dingana ny tenentsika naminadinao hoe mila miala ao anatin'le fahotana satria natao hoe fahotana fandikana lalàna natao hoe fahotana fandikana didy natao hoe fahotana de mila miala ao anatin'izay fahotana zay na fandikana didin'Andriamanitra zay tsika amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra azontsika am'izay le zany zao le izy zay ne le dingana raha te hiditra na fiainana ianao tandremo ny didy miala amy ratsy ialao ny fahotana de ozy izy le tovolahy namalany Jesosy zany zavatra zany efa niainako
fony za mbola kelo zay fony za mbola efa voatandroko avokoa zany rehetrarehetra zany andefa roapolo izy milazany zany izany rehetra zany de efa voatandroko avokoa fa inona mbola tsy mahatateraka eo am'izay le miditra lay afatra androany zay azavaitsika am'ty fizarana ity le hoe mitondra fananana tsy olona ihany tsy hainao olona ihany ny tokony hiditra any am'le fanjakany lanitra fa ny fanananao koa mila hoentinao any satria izy nanan-karena be teto an-tany fa zao ny teny Jesosy taminy ndao nefa akitsika ary andininy fa 1 Mateo 7:10 ka ny andininy fa 1 zao ny vaky ny teny de hoy Jesosy taminy raha te ho tanteraka ianao mandehana am'dio ny fanananao ka omeo ny malahelo dia ananarakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka zay raha te ho tanteraka ianao raha tena ti azo antoka ianao fa ho tafiditra any am'le fanjakany lanitra le fiainana manrak'izay amidio ny fanananao eto an-tany dia anana inona ianao izy rakitra izy any am'le kanànany lanitra zay le fitondrana le fananana any amidy le eto an-tany de manana rakitra any am'danitra ianao izy dia avy anaraka zavatra niseho tamin'io tovolahy io niala tamina alahelo izy tena niala tamina alahelo izy tsy vonona ny tondra ny fananany any am'le kanànany lanitra izy tsy vonona ny tondra ny fananana any nanana fananana be izy teto an-tany fa any am'le kanànany lanitra 0 ny eo am'y compteny 0 zay le hoe tsisy eo am'y compteny vita tsy nanana rakitra tany izy fa mba hatonga anao anana rakitra any am'le kanànany lanitra de io ny teny Jesosy am'dio le tian'olona zaina hoe am'dio fanananao de manao vasoa ohatran' Jesosy le nandehandehananao zay manao vasoa aoka ho fitahina ho an'ny afy ianao amin'ny alalan'ny fananana zay omena anao eto de aoka ho fitahina ho an'ny afy ianao de anana rakitra ianao any amin'ny kanànany lanitra ao am'y comptenao misy ao zay le izy ndao apitsika kely zay fanazoany zay de faraparanantsika re ao amin'ny Lioka 9 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo Lioka 9 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo inona ny zavatra miaina nataon'i Jesosy miaraka tamin'ireo mpianany Lioka 9 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ary taoriana kelin'izay de lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra nitolo ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ary nyromeny folo lahy nanaraka azy mba amin'ny vehivavy sasany izay nisitraniny tamin'ny fanaraty sy ny aretina dia Maria atao hoe Magdalenina zay fa nivoahan'ny demony 7 ary Joana vadiny kosa mpitandrina ny fananan'i Heroda ary Sosana mba maro hafa koa zay nanompo azy tamin'ny fananany zay le tampifezaten'ny farany no raisitsika tompoko io le nataon'i Abrahama rehefa niala ho any amin'ny tany Kanàna izy nety ny fananany de ny fomba pratikal izy de ty voalaza Lioka 9 ty nanompo azy tamin'ny fananany nanompo an'iza moa zany Jesosy nanompo an' Jesosy tamin'ny fananany de le hoe fanomponan'i Jesosy amin'ny fananany fanaovana soa tahaka ny teny Jesosy tamin'le lehilahy mpanan-karena am'dio fanananao dia omeo ny malahelo ampio ny malahelo toano ny malahelo mba ho fitahina ho an'ny malahelo ho an'ny afy ianao zay ne tian'olona zaina amin'iny aoka ho fitahina ho an'ny afy ianao amin'ny alalan'ny fananana zay anananao io de aoka ho fitahina ho an'ny afy ianao zay le izy any amin'ny obolana izy misy hoe zay manome ny malahelo mampisambotra ny Jehovah zay koa manana rakitra zany zay manana rakitra any an-danitra de eto ao amin'le Lioka 9 manompo an' Jesosy amin'ny fananany zany hoe ampiasaina amin'ny fanomponan'Andriamanitra le fananana zay omena zay anananao le fananana zay anananao dia ampiasaina amin'ny fanompona an' Jesosy anoanana ny fanompona an'Andriamanitra ary ho fitahina ho an'ny hafa ihany koa faranany amin'ny anina izy namana tinao
misy ten'Andriamanitra milaza ao amin'ny Agai 2:25 dia milaza le ten'Andriamanitra hoe Jehovah no milaza ny teny io dia hoy izy voalazana ay ny volamena sy ny volafotsy hoy Jehovah. Zay ny teny ao amin'ny Agai 2:25 ay hozy izy Jehovah ay ny volamena sy ny volafotsy. Dia Salamo 4:2 koa dia mbola manamafy an'izay izy hoe an Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy an Jehovah. Ry havana malala, izay ne ny toe-tsaina nananany Abrahamy natonga ny Abrahama rehefa natsoina hiala tao amin'ny oran-Kaldiana izy mba handeha ho any amin'ny tany Kanàna dia netiny ny fananana rehetra satria nahatsapa izy fa io fananana io tsy anazy any io fa an Jehovah io satria dia netiny ny fananany ho any amin'ny tany Kanàna. Takan'izay koa Mosesy le niala avy any Egypta entinay ny ombinay ny ondry amanosonay ho ampiasaina amin'ina ka le ondry amanosy zay ho ampiasaina amin'ny fanompona an'Andriamanitra ne le ondry amanosy zay netiny ndry Mosesy niala tao Egypta ampiasaina amin'ny fanompona an'Andriamanitra le fananana dia ny pratika izy amin'izao andreny antsika izao dia tahak'izay ihany koa an Jehovah io ny zavatra rehetra fa omeny anao io fananana io ho ampiasaina amin'ny fanompona anazy. Fa aza manao tahaka an'ilay lehilahy mpanan-karena tsy nanana rakitra tany an-danitra izy tsy nanana izy raha jerevana zany soldany 0 solda tsisy. Dia izao aveliko indray ny fananana voalohany zay mila hoentinao makany amin'ny tany Kanàna ny tenanao tompoko ny tenako ny tenantsika. Zay ny fananana voalohany sarobidy indrindra dia ampiasao amin'ny fanompona an'Andriamanitra ny tenanao. Mahafinaritra be ny izy ampiasao amin'ny fanompona an'Andriamanitra ny tenanao. Zay izy dia zay zavatra omeny tompo anao kosa vola mankarena sisisa dia aoka mba ho fitahiana ho an'ny hafa ianao ary ampiasao ihany koa ho an'ny fanompona an Jesosy sy ny fanompona an'Andriamanitra tahaka nataon'ireo vehivavy ao amin'ny Lioka 2:9. Ia, mazava ny ten'Andriamanitra tsy misy mahadilana ho tentenina fa dia zay antso izay no antsika mamarina ny fandarana androany ndao ray ary hoentina mavaka paster satria antso amin'ny fanoloran-tena zany raha fitinin'izay rehetra izay. Vavaka tsika azy raina izay ny andantro mazava ny teninao fa tsy maintsy mitondra olona makany amin'ilay Kanàna lanitra tahaka ny nataony Abrahama, tahaka nataon'ry Mosesy, tahaka nataonao ihany koa Jesosy fony ianao tonga tetỳ amin'ity zao tontolo zao ity. Eny aoka ho tanteraka amin'ny fiainanay zany ka mba ho fitahiana ho an'ny hafa izahay ary hitona ny ankonanay ny fianakaviana ary olona ihany koa zay nandray soa avy taminay dia hoentinay ho any amin'izany Kanàna lanitra izany. Miaraka amin'izay ihany koa nefa dia ny fananana zay omenao anay eto amin'ity tany ity dia aoka ho ampiasaina ho amin'ny fanomponanao ka nanarakitra any amin'ilay Kanàna lanitra izahay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Makasitraka tamin'ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika ary manantena fa mbola mahalinanao ny toyiny zany. Ny pasteur Andriaparatena Fanera no niaraka tamintsika teto mbola vonona trany izy hanao ny edy ao anatin'ny fandaniana izay ten'Andriamanitra izay mbola tsy mikerisorika akory namantsika teknisianina izay tolorana fankasitrahana feno natotosany fifandraisantsika androany. Ho amin'ny manaraka indray azy.